Tompomaso ao anatin'ny tontolo ny fandraharana ny sokatra nanomboka tamin'ity androany ity ary aharitra 3 andro etsy amin'ny Carleton Anosy ary ny andron'ny BTP etsika ara-toekarena moa izy ity izay natao indrindra mba hanomezana ainga avao indray ny sehatry ny asa vaventy sy ny tao-trano izay isan'ny fanohitra iray ho an'ny fampandrosoana ny firenena. Na ny sehatra tsy miankina na ny fanjakana na ireo mpamaty vola dia samy hita mandritra ity hetsika izay karakarain'ny syndikan'ireo orinasa miasa eo amin'ny sehatry ny BTP na ny SEBTP eto amin'ny trano fandraisam-bahiny Carleton ny faharoa hatramin'ny fahefatry ny volana Jona. Fotoana izao hibandinana ny hoavy sy akana lesona amin'ny lasa raha ny lahateny izay nataon'ny filohan'ny SEBTP ary andriatefiasina mpikarakara ny hetsika. Nakasitrahany manokana ny fanohanana avy amin'ny vondrona Europeanina raha tsy laza afa-tsy amin'ireo tetikasa miompana amin'ny resaka fampiofanana. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ny BTP raha ny voalazan'ny filoham-pirenena izay nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny hetsika. Ary rehefa mijery izay misehotra fampandrosoana Madagasikara isika rampitso anao lalana, anao aéroport, anao pôro, setony sy ny sisa zany rehetra zany dia mila secteur izay matianina, matanjaka ary vononana ihany koa. Androany moa dia nilaza hoe bebe ny fotodrafitrasa izay efa mandeha ary mbola andeha dia soa ny mpamatsy vola fa bebe ny vola izay hoavy hiasa zany sehatry zany misy fanamboaran-dalana moa teo efa teny hoe ny RN9, RN8, RN13, RN5, RN12 zany rehetrarehetra zany dia lalana amboarina daholo ary hiteraka asa zay tena zava-dehibe zany hoe hiteraka asa zava izy ireny asa ho an'ny tanora, asa ho an'ny malagasy rehetra. Misy anankiray izay noresana eo ihany koa satria zava-dehibe ao anatin'ny tonsehatra koa ny fanofanana sy ny fianarana. Be dehibe zao ny reo orinasa efa vonona ny fametanana amin'ny ministera izay zany ny anofana mpiasa ny fanampanora amin'izany sehatry zany ka dia velona fa izany zavatra mba anatratrarana ny tanjona eo amin'ny fametrahana fotodrafitrasa samihafa dia ilaina raha ny voalazany ny manana sehatry ny BTP matanjaka, mavitrika sy mahavita azy. Tsy kisendrasendra raha ny voalazan'ny filoham-pirenena raha toka nasiana ny ministra mpanjakana misana ny fotodrafitrasa, ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany etsy andaniny ary ny ministeran'ny asa vaventy efa mahazatra etsy ankilany. Ny ministra mpanjakana Rivo Rakotovao dia nampatsiafa ny taona 4/12/2024 dia taona ny famerenana ireo fampiasam-bola eo amin'ny resaka fotodrafitrasa. Ny 3 andro izay natokana andinihana ny toerana misy ny sehatry ny BTP amin'izao ary ireo fanamby apetraka amin'ny hoavy dia ahafahana mamolona vola paikady, ampandrosoana sy anomezana ainga vao indray ny sehatry ny BTP. Ankoatr'ireo trano efa maro dia misy ihany koa ny famelabelaran-kevitra sy ny atrikasa samihafa mandritra ity hetsika ity. Raha pitso ohatra dia hiopana amin'ny fiaramiasa eo amin'ny mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola sy ny fiaramiasa eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ny famelabelarana. Misokatra ho an'ny rehetra moa ity hetsika ity ary tsy misy ny vidim-pidirana.